ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika levako malala tratra ity alatsinainy fa 7 ny volana May ity. Omaly moa ny fahatsiarovana manokana ny reny noho ny fetiny reny dia miarahaba ireo reny rehetra itsika ary dia manonona fetana ny tompo amin'ny reny rehetra araka ny teny Jaona apôstôly hoe mangataka sy eo ambinina amin'ny zavatra rehetra ny eo anareo tahaka ny anambian'Andriamanitra ny fanahinareo ihany. Dia ny fitahin'ny tompo ny hanenika ny isan'andro ny renim-pianakaviana manaraka izao mofonaina izao. Ny mofonaina voalahatra ho tsira teo amin'ity alatsinainy fa 17 ny volana May ity dia ny filazan-tsaramasina araka ny Luka 1:5 ka hatramin'ny 7:10. Luka 1:5 ka hatramin'ny 7:10 aminaran'i Jesosy. Tamin'ny andron'ny Herôda mpanjakan'ny Jodia nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria, isan'ny antokony Epi, ary ny vadiny dia avy amin'ny taranak'i Arona Elizabeta no anarany. Ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra, izy mivady sady nitondra tena, tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny tompo. Ary tsy nanan-janaka izy fa momba Elizabeta ary samy efa antitra izy mivady. Ary no nanao raharaham-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria araka ny fifamatobiasan'ny atokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana dia anjarany araka ny filokana niditra ao amin'ny tempolon'ny tompo ka andoro ho didikazo manitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany nivavaka tamin'ny ora fandoroana ny didikazo manitra. Ary nisy anjelin'ny tompo niseho taminy teo amin'ny ankavanan'ny alitara fandoroana ny didikazo manitra. Ary no nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa hoy ilay anjely taminy, aza matahotra Zakaria, fa efa nohenona ny fangatahanao ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao ary jaona no ataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao ary maro no hifaly amin'ny fahaterahany fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy ary tsy hisy olo divay na toaka sady ho fenona ny fanamasina hatrany an-kibon-dreniny aza. Ary maro amin'ny zanak'Israely no ampidiny amin'i Jehovah Andriamaniny ary andeha eo anoloany amin'ny fanamasina sy ny herin'ny Elia mba hampody ny foniny ray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manohy ho amin'ny fahendrena marina hamboatra firenena voahomana ho an'ny tompo. Ry Ray Masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Filazan-tsaramasina araka ny Luka no nakana ny mofonaina ao antsika ary afaka malala. Luka moa fantatsika fa tsy apôstôly tsy akory fa mpitsabo, ary tsy hoe mpitsabo ve mpitsabo, tsy dokotera ve dokotera zany fa sady teôlôjiana no mpahay tantara. Mpahay tantara i Luka satria tantara no nosoratany Luka. Ny asan'ny apôstôly sy ny filazantsara araka ny Luka dia marina fa filazantsara saingy ny fomba fanoratry Luka dia hitantsika fa fomba fanoratana tantara. Miafaka Luka satria mazava ho azy hita na olona nahita fianarana ambony azy, Grika izy, tsy mitovy amin'ny fomba fanoratra ny filazantsara sinoptika. Io moa tsy misy hoe tsara sy ratsy fa samy hafa ny olona ny antefany ny filazantsara araka ny Luka ho an'ny Teofilo. Hitantsika ny toko voalohany hoe hitetaka filazantsara ity dia nisoratana ho an'ny Teofilo. Teofilo dia olona nahita, olona ambony, Grika, olona jentilisa tiany Luka iova fo dia nanoratany ity filazantsara ity sy ny boky ny asan'ny apôstôly. 320 isan-jaton'ny testamenta vaovao raha ny totaly be ny asan'ny apôstôly sy ny filazantsara araka ny Luka. Matevina dia matevina zany boky zany. Asa soratra ity dokotera sady mpahay tantara ity atao hoe i Luka ny anarany. Mazava ho azy ny fankahazo be Luka sy Paoly tsy noho ny hoe mahadokotera ny Luka azy ihany, mahadokotera ny Paoly ny Luka ihany, fa noho ny fomba fijeriny izy mirahalaza samy lipa-lalàna, varam-pianarana, olon'ny saina, olon'ny fahendrena, olon'ny fikarohana. Ary dia aminatin'izany no atsapahantsika raha maka ny Luka isika manana zay maha izy azy ny filazantsara araka ny Luka eo amin'ny tantarany famonjena.
Mamperitreritra mihitsiny hoe avy aiza ary no nanivozany Lioka. I Lioka tsy apôstôly tahaka Andry Matio na ry Petera na ry Jaona, kanefa i Lioka manana tantara sy azy manokana. Amin'ireo fahagagana 20 ao amin'ny sinoptika, fahagagana 20 tantaraina ao amin'ny sinoptika, de ny 9 any Lioka rery. Lioka ihany ny tantara hoe nisy an'ireto fahagagana reto zay tsy tantarainy Lioka, tsy tantarainy Marka, tsy tantarainy Matio, tsy tantarainy Jaona koa aza. Amin'ireo fanoharana 13 hita ao amin'ny sinoptika dia ny 70 amin'ny fanoharana de any Lioka rery. Be de be zany. Ary mametra-pagnotania hoe avaiza nazahoan'ny Lioka izany. Dia rehefa mieritreritra de makafaka teny hoe ny olona maro samihafa de mieritreritra ny avy any amin'ny Maria renin'i Jesoa io. Avy any amin'ny Maria renin'i Jesoa tsy tokony antonontsika fa i Maria dia nono natao Efesosy. Rehefa ravy Jerosalema dia ny findramonana natao Efesosy Maria sy Jaona apôstôly. Dia ny mpandinika sasany teny nisy loharano hafa mihitsy nanovozan'ny Lioka, ary loharano zay akaiky an'i Jesoa mihitsy nanovozan'ny Lioka ireo tantara ireo. Tsy maninona akory zay nanovozan'ny Lioka azy fa izao manovy soa avy amin'ny soratry Lioka izany isika. Ary Lioka eto de manindry manokana fahendren'i Elisabeta. Filazantsarany Lioka de tondron'ireo teolôjianina mpivaofen'ny Lioka ho filazantsarany vehivavy, manome toerana ny vehivavy ary tsy ny vehivavy ihany fa saika ireo vao ilika tao amin'ny fiarahamonina, ireo tany an-jorom-bala de omeny Lioka toerana, ny vehivavy, ny ankizy, ny mahantra, ireo ataontsika hoe maloto toy ny jamba, ny mandringa, ny sembana, dia ireo atao hoe jangaza, ireo atao hoe maholoto, ireo jentilisa de tsapanao omeny Lioka toerana. Lioka zay jentilisa tsinona de atao amin'ny Lioka fa manana anjara amin'izany Jesoa zany ny olona rehetra rehefa mino izy. Ity raha ao anatiny zany solomaso zany no amakinao ny filazantsarany Lioka dia ahita efa zava-baovao maro ianao eo am-pamakina ny Lioka. Te hitaonanao zany amerina amaky ny filazantsarany Lioka, ny antony zay karazan-drazana teny fampidirana zay. Fa eto am-pitanantsika moa dia ny 15 ka hatramin'ny 70 amin'ny toko voalohany izay iresahan'i Jesoa, iresahan'i Lioka manokana momba ny Jaona mpanao batisa, ny fahaterahan'ny Jaona, ny fanomanana sy ny fiomanana ny fahaterahan'ny Jaona mpanao batisa. Lehilahy anankiray Zakaria ny anarany Lioka, anankiray amin'ireo mpisorona tao anatin'ny tempoly nanambady ny Elizabeta taranaka Arona, zany hoe samy taranaka mpisorona izy mivady ireo, olona marina, olona mahitsy, saingy tsy niteraka izy. De anjaran'ny Zakaria raha hatramin'ny andron'ny Davida moa no efa nozaraina ho 420 toko ny mpisorona, ary de isan'izany manana anjara fisoroana ao anatin'ny tempoly zany i Zakaria. De nataony atsapaka satria tsy hoe mandeha toro le izy fa mandeha atsapaka, ary tsy misy tsy tafiditra ao anatin'ny atsapaka mihitsy mandritra ny 2 taona 3 taona, fa kanjo mba tafiditra ato anatin'ny atsapaka ary Zakaria hiditra ao amin'ny tempoly handoro ny didik'Azomanitra. Ary dia tao no nionany tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay anjely, de nomeny ilay anjely toka izy fa hiteraka, no enona ny faniriany, no enona ny fangatahany, de azo taranaka izy. Dia raha metraka ampanontaniana amin'ny Lioka tsika manao hoe ohatran'inona kay ny taranaka tian'Andriamanitra ho taranakitsika? Inona ny programan'Andriamanitra ny taranaka nomenantsika io? Nanome zanaka antsika Andriamanitra, nanome taranaka ho an'ny malagasy Andriamanitra, nanome taranaka ho an'ny kristianina Andriamanitra. Inona ny programan'Andriamanitra amin'ny taranaka ao? Tian'Andriamanitra ho tonga inona ary io taranaka ao iomenao azy io, omeny anao io? Raha mamaky ny 10 ka hatramin'ny 7 tsika dia ahita toetra enina amin'ny raha jerena maimaika ary zany fa jerena Sipria mety any amin'ny 12 any io, dia arafintsika amin'ny toetra enina ireo taranaka tian'Andriamanitra, ny toetra ny taranaka izay tian'Andriamanitra ao tsika, na ny planin'Andriamanitra amin'ny taranakitsika. Ny voalohany de izao hoy Lioka mantsy namtantaran'i Zakaria izy, ny taranaka ao de izao taranaka ho fifalian'ny ray aman-dreny, taranaka ho fifalian'ny hafa,
taranaka mpitondra fifaliana, tsy hoe taranaka mpitondra fahoritsaina ho an'ny ray aman-dreny, tsy hoe taranaka mitondra fahoritsaina ho an'ny mpiarabelona, fa taranaka mpitondra fifaliana. Zany ny planin'Andriamanitra ho an'ny taranaka ry havako. Aoka ny taranaka ho mpitondra fifaliana. Vao omaly tsika nankalaza ny fetiny reny, vao omaly nomaly, manahoana re ianao zanaka? Manahoana ianao zanaka? Manaraka ny planin'Andriamanitra ve ianao hoe taranaka mba mpitondra fifaliana ho an'ny dada sy neny, na ho an'ny neny, na ho an'ny dada, na ho an'ny dadabe, na ho an'ny bebe, na ho an'ny fiarahamonina? Moa ve ianao taranaka mpitondra fifaliana? Sa taranaka problema, taranaka mitondra fahoritsaina, taranaka mitondra tebiteby sy ny sisa? Fa ny planin'Andriamanitra aminao zanak'io, ny tian'Andriamanitra ho toetranao zanak'io de zao ho mpitondra fifaliana ho an'ny ray aman-dreninao ianao, ary ho mpitondra fifaliana ho an'ny hafa, ho faly 1:20, ary ho faly sy ho ravoravo ianao, mantsy an'i Zakaria, ary maro no hifaly amin'ny haterahany. Zay ny voalohany ravako malala. Planin'Andriamanitra voalohany amin'ny taranaka mpitondra fifaliana. Fa ny faharoa de izao, taranaka lehibe eo anatrehan'ny tompo, 5:10, taranaka lehibe eo anatrehan'ny tompo. Inona moa lay hoe lehibe? Lay hoe lehibe eo anatrehan'ny tompo de zao taranaka misy heviny, misy dikany eo anatrehan'ny tompo. Taranaka zay ratsorina, taranaka hanompo an'Andriamanitra, taranaka ho fiasana ho ampelatanan'Andriamanitra, taranaka ho fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra. Andriamanitra manana programa, manana projet, manana planina momba ny tontolo zao, momba ny asany. De lehibe ny taranaka ao rehefa lehibe ianao, rehefa tafiditra ao anatin'izay planina izay, manaiky hiditra ao anatin'izay planina izay, manona ny antson'Andriamanitra ao anatin'izay planin'Andriamanitra izay. Planin'Andriamanitra aminao taranaka io de zao hanompo an'Andriamanitra. Tsy hoe fifaliana ho an'ny ray aman-dreny fotsiny fa mitondra vokam-panadinana tsara, mitondra fahombiazana tsara, fa izao koa manompo an'Andriamanitra. Zay le hoe lehibe eo anatrehan'Andriamanitra, taranaka fantatr'Andriamanitra fa manompo azy, fantatr'Andriamanitra fa manana anjara eo aminy. Tsy hoe taranaka mana-talenta fotsiny, io rezahantsika amin'ny toritenin'ny Calvin manao hoe taranaka ao anatin'ilay antsoina hoe intra ecclesiam, taranaka ao anatin'ny fiangonana. Zay le lehibe eo anatrehan'Andriamanitra, intra ao anatin'ny ecclesiam, fiangonana. Hoe lehibe eo anatrehan'Andriamanitra zao taranaka isan'ny fiangonana, taranaka nino an'i Kristy. Fa ny fahatelo de izao, tsy fifaliana ihany, tsy ao anatin'ny fiangonana na manompo an'Andriamanitra ihany, fa izao taranaka zay amin'ny 5:10 tapany faharoa, ary tsy hisy oro-divay na toaka tapany faharoa amin'ny 5:10. Am'izao andro antsika zao de be de be ny tanora, ny zanaka fatorany zava-mahadomelona, ny alcool, ny rehefa mety ho zava-mahadomelona, asa mety ho sigara koa ve, mety ho tsy fantatro, ny sotroina, ny foana, ny tsakoana, ny atelina, isan-karazany, ny foany, be de be zany ny karazany zavatra zay. Marina fa betsaka ny mety ho zava-mahadomelona fantatritsika, fa izao lay fatorana, taranaka tsy voafatotro zany. Ny planin'Andriamanitra aminao taranak'io, aminao zanak'io de zao tsy anana fatorana amin'ny zava-mahadomelona. Tatoato natota-nisana avoaka ny firenena tamin'ny alalana ataontsika hoe ny UNICEF sy ny tahak'izany, ireo fikambanana maro mitaiza manabe ny olombelona de miresaka manokana momba ny faharatsiany ny zava-mahadomelona. Be de be eto Madagasikara ankehitriny ny tanora latsaka ao anatin'ny zava-mahadomelona. Indraindray manao fetifety kely eny an-dakilasy eny dia tratran'ilay ataontsika hoe consommation excessive, indraindray tratran'ilay tsy voatery misotro be akory fa le manao fety de misotro tafahoatra loatra, de manjary marina indray rehefa mety amin'ny voalohany tariny namana 5:20 taona, 9:20 taona, 8:20 taona, de indraindray any an-dakilasy na any am-piasana koa raha indray mety fetifety eo de lasa manao ny antsoina hoe consommation excessive, raha tonga de misotro be
de mama rehefa indraindray intelo inefatra manao an'iny de manjary lasa tratran'lay ataontsika hoe abus d'alcool ndray rehefa aveo lasa ino ty abus d'alcool lasa manao ny antsoina hoe consommation problématique na koa hoe automédication lasa lasa misotro indray zany aveo ho famahana olana lasa misotro za manana olana de manomboka any amin'ny consommation excessive de lasa rehefa misy zavatra sarotra de mizakazaka misotro lasa toy ny fitsaboana toy ny fanafody toy ny fanadinoana olana toy ny fanadinoana zavatsarotra la zay ny antsoina hoe automédication na stratégie de résolution koa filazan'ireo mpikarakara ny reo mpitsabo ny addict reo mpitsabo ny addict amin'ny alcool zany dia ndraindray tratran'izay hoe rehefa mitady alcool na mitady zava-mahadomely hafa mitady io tsy mety na mitady jeu koa misy koa mizakazaka makany amin'ny jeu makany amin'ny loka mba hanadinoana lay olana fa rehefa mbola mitoy any io de zao ndraindray lasa miteraka fiankinan-do miteraka faharavana fa tsy io ihany matetika mahazo ny olona ankehitriny fa misy lay ataony hoe binge drinking hoe binge drinking de zao lay olona misotro be indray tsy izy tsy voatery hoe manana olana fa ndraindray izy misotro be 9 vera 10 vera ndraindray misotro tafahoatra ao anatin'ny ora vitsivitsy monja adiny ray adiny roa de lasa manjary lasa manimba ny fahasalamana iny mety isam-bolana izy mety tsy ny tapa-bolana izy mety tsy manao an'io ataontsika hoe binge drinking io zany hoe misotro be amin'iny fotoana iny de manjary lasa manimba ny fahasalamany manjary lasa olona manao hypertension misy tension manjary olona mangovongovotra olona tsy midava ndraindray aza manjary mitepitepy be ny fo olona zay mora misalebolebo mandoa etsero rehefa tonga lay fotoana zay akaiky lay fotoana mahazatra n'lay binge drinking mame ohatra tsika atakaran'ny olona fa fantatra saiky fantatra ny sanamabe-bahoaka za hoe ny taranaka zay planin'Andriamanitra ny tian'Andriamanitra ho toetra anao dia tsy manana fiankinan-dona amin'iny any tsy amin'ny zava-mahadomelina ihany na zava-pisotro ihany iny atao ve ny kely indrindra fa izao amin'ny lafiny zavatra maro samy hafa ndraindray misy loka miankina amin'ny loka ndraindray miankina amina manana fatorana ny planin'Andriamanitra de zao aminao io tsy mitondra fifaliana ho an'ny hafa ihany tsy hoe manompo an'Andriamanitra ihany fa tsy manana fatorana na inona olona afaka ary ny faefatra de zao ho ihany izy ho fenony fanahy masina izy hatrany ekibreny mihitsy ary zany hoe raha miteny hoe fenony fanahy masina dia milaza tsy hoe fahamasinam-piainana amin'ny lafiny morale ihany satria hoe nazirity John Mponabatisa eto tsy amin'ny lafiny morale ihany fa amin'ny lafiny faharany hitan-tsaina de hitantsika ny faharany hitan-tsaina sy ny personnalité na ny maha-izazany John Mponabatisa entitra satria tsy manana fatorana na inona tsy manana fiankinana na inona anona ny toro-tenina ny afatra nentina ohatran'ireny kanoty reny satria manana zay maha-izy azy zay le fanahy masina eo de zao tsy hoe tsy fiankinan-do ihany na hoe fahamasinam-piainana amin'ny lafiny morale ihany fa raha miteny hoe fenona ny fanahy masina dia farany hitan-tsaina fa aiza manavaka fa aiza miteny fa aiza mandahatra fa aiza na mampahalalana tahaka andro Paoly tahaka andro Petera tahaka andro Jaona izay manana izay ataontsika hoe fahendrena izay ny taranaka ny planin'Andriamanitra aminao zanaka io ny planin'Andriamanitra amin'ny taranaka ny malagasy planin'Andriamanitra amin'ny taranaka ao de zao zanaka isika mianakavy feno ny fanahy masina tsy olon-kendry ihany fa olona mahay manavaka olona tsy bado olona manam-pahendrena olona mahatoky zay le hoe feno ny fanahy masina engane mba ho zany ny taranakitsika engane mba ho zany keo isika ary ny fahadimy de zao taranaka zay amin'ny 1:7 io izy mandray hoe handeha amin'ny herin'ny fanahy masina izy ary ampodiny ny fonony ray amin'ny zanaka taranaka zay mitondra ny olona ho ao amin'i Jesoa taranaka zay mamerina ny olona ho ao amin'i Jesoa
taranak'izay mampiavana ny olona, taranaka mpampiavana, miteraka fampiavanana, taranaka tsy linady mampody ny fony ray amin'ny zanaka, taranaka mamerina ny olona ao amin'Andriamanitra. Tsy hoe taranaka mitona ny hafa hiala amin'Andriamanitra indray, fa taranaka mahatona ny namany, zanaka mahatona ny namany, mpiara-mianatra aminy ho ao amin'i Jesoa, fa tsy hoe taranaka tarity ny olona indray hiala amin'i Jesoa. Zany no tokony ho taranak'tsika. Zay ny planin'Andriamanitra aminao io. Ianao no hitona ny hafa ao amin'i Jesoa, fa tsy ianao indray no to amin'ny hafa hiala amin'i Jesoa. Taranaka izay ianao indray no hitona ny olona hiavana, fa tsy hoe ianao indray sanatria ny taranaka hampiady. Tsy zany ry havako. Ary ny farany amin'ny fahaenina dia ny hoe amboatra firenena vahoamana ho an'ny tompo. Taranaka amboatra firenena vahoamana ho amin'ny tompo. Tapany farany amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Zanaka taranaka ty firenena, manomana firenena ho an'Andriamanitra, manomana ny Madagasikara ho kristianina. Ary rehefa miasa, mianatra dia tsy mianatra ho an'ny tena ihany, tsy mitondra fifaliana ho an'ny fianakaviana ihany, tsy hoe manompo an'Andriamanitra ihany. Zany rehetra zany ao anatiny, fa izao koa manomana firenena ho an'ny tompo. Olo-marina eo anivon'ny firenena, manompo firenena, tia tanindrazana, tahaka an'izao zany nampanao batisa. Afaka ny fanandrina tamin'ny Herôda ke zao nampanao batisa, niteny tamin'ny Herôda manao ianao raha mpanjana tany, ianao raha tsy mendrika, taranaka manomana firenena ho an'ny tompo. Ry havako, izany no andrasan'Andriamanitra amin'ny taranaka malagasy, zany no andrasan'Andriamanitra, ary zany ny planin'Andriamanitra ho an'io zanako io, zany ny planin'Andriamanitra ho an'io taranako io. Ahoana no hatongavana amin'izany? Asan'Andriamanitra zany, fa asantsika koa. Moventsika tena nangataka an'izany tamin'Andriamanitra, fa hoy Lioka manao hoe zavatra azo angatahana izany. Hoy izy fa efa nohenoina ny fangatahanao. Zavatra azo angatahana amin'Andriamanitra zany, toetra na taranaka izany. Efa nangataka an'izany tamin'Andriamanitra ve ianao? Sa nangataka sakafo, akanjo, fitaovana ho anjanako ihany, fa tsy nangataka an'ireo toetra enina ireo hoe mpitondra fifaliana ho an'ny hafa, taranaka hanompo an'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana, taranaka izay hitondra koa ho feny fanan'Andriamanitra, taranaka tsy hanana fatorana na inona na inona, fa taranaka izay mpitona ny hafa ao amin'Andriamanitra, taranaka izay hanomana firenena ho an'ny tompo. Angatao amin'Andriamanitra zany, tahaka ny nangatahany Zakaria. Ary rehefa mangataka dia mino, fa aza tsy mino tahaka ny Zakaria. Zakaria nangataka fa tsy mino, eny mangataka moa za Andriamanitra fa mety azo aho, mety tsy azo, tsy nino Zakaria. Rehefa namaly vavaka azy Andriamanitra, fa ianao mino fa omen'Andriamanitra anao io zanaka ao tokantrano io, azo n'Andriamanitra atao an'izany, tahaka nataony taon Jaona mpanao batisa io. De mety iza mangataka, fa ny faharoa dia zao, mety iza koa modely alainy tahaka, satria hoy izy soatra masina eto manao hoe fa izy mivady ireo zany, i Elizabeta sy Zakaria, de marina mahitsy. Zany hoe ianao ray reny, ray be reny be, de zao mbo modely alain'le zanaka tahaka. Ary de engany ho modely itsika ry havako malala, mba alain'ny zanakitsika tahaka, mba hananana ireo toetra tahaka ny Jaona mpanao batisa ireo. Vavakitsika, tompo soranao zay no ny amin'ny soratra ao masina izay nampitondrainao ho an'ny Lioka Kamby ety aminay Mandraka ankehitriny. Atsapanay fa hay ny fananana taranaka vanina dia ao aminao Andriamanitra. Mangataka aminao zay Tompo, araka ny teninao. Tefeo ny taranakay, amboary ny taranakay mba ho taranaka mitondra fifaliana ho anay, ho an'ny fiarahamonina, ho taranaka lehibe io masonao, manompo anao, mpanomponao iraka ao, ho taranaka izay tsy manana fatoran-javatra na inona na inona, taranaka feno ny fanahinao masina, feno ny fahazavan-tsaina, ny fahendrena, taranaka mahatona ny hafa sy ny mpiarabelona hitodika aminao Andriamanitra, ary indrindra za taranaka manompo anao anivon'ny firenena, manomana firenena ho vanina, manomana firenena ho anao. Tompo, tsy mahay manao zany zahay, miezaka izahay, fa ianao Andriamanitra ny mahefy zany, de ampaherezo zahay Tompo, mba hanana taranaka tahaka zany, zanaka eo tokantrano, zanaka miparika amin'ny toerana maro samihafa, tefeo Tompo, mba hanana zany toetra izany. Ary dia mampahirezana ray aman-dreny mba hatonga aneo modely ho alain'ny zanaka tahaka amin'ny fahendrena. Ary dia ianao Andriamanitra hanapaka
ao amin'ny tokantrano ny faniriana ny fikasanay. Mamakivaky zao herinandro vaovao zao de taio ty herinandro ty mba herinandro fifaliana, ahitanay ny fahasoavanao, ahitanay ny fahombiazanao Andriamanitra. Mametraky zao herinandro vaovao zay zay tompo, rakoa fianaranao soa mba ho voninahitra ao zay rehetra tanterahanay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.